Tao amin'ny faritra Itasy sy faritra Bongalava kosa no notsidihiny candidat Kamy Vital sy ny ekipany izay fitsidihana faharoa tao anatin'ny faritany teo aorianan'ireny fitsidihana izay notanterahany tao Ambohidratrimo ireny. Fotoana izay nihenony ny feom-bahoaka moa ity fotoana ity. Nitsidika ny faritra Itasy Bongalava no nisafidian'ny candidat Kamy Vital tamin'ity indray mitoraka ity. Faritra roa izay samy manana ny maha izy azy indrindra eo amin'ny resaka tsenan'ny omby eto Madagasikara. Ny fametrahana ny fandriam-pahalemana trano no laharam-pameana ho an'ity candidat ho filoham-pirenena ity no sady efa praiminisitra teo aloha raha nitafa tamin'ireo tompon'andraikitra teny toerana sy ireo mpikambana ao anatin'ny antoko hiaraka isika ny tenany. Fa raha tambatra ny rehetra zay enen'andro fotoana zao dia ny fahasahiranana eo amin'ny fandriam-pahalemana ny tena manahira. Lamba tsy fantatra na mankasitraka an'izay eritreritry zay zao. Ka raha jereko ny programma zany io fandriam-pahalemana io no ataontsika laharam-pameana amin'izao fotoana zao. Satria tsisy famokarana tsisy développement azontsika atao raha tsy mandeha ny fandriam-pahalemana. Nandritra zany fitsidiana zany dia nanamafy ity candidat ity fa tokony hiara isalahy amin'ny fifidianana ka miantso ny malagasy tsirairay ny tenany iroso amin'izany fifidianana zany izay lalan-tokana ivoahana amin'ny krizy araka ny nambarany. Tao anatin'izany ihany koa no nanamafisana fa tokony hanamafisana orina ny fandriam-pahalemana izay antoky ny fampandrosoana.